Iarahantsika manaiky fa ny fiafaran'ny zavatra iray no fanombohan'ny zavatra hafa ihany koa. Naleo teny Madagasikara misy zavatra takina amiko sy aminao anefa. Andeha hiantoraka amin'ilay fahary izao tontolo izao isika. Tompo, ankehitriny dia voahorona ny trano ka angatahana aminao mba arovo sy tohana. Tanimanga mety rava no narafitra ijoro. Raha dahiny anefa izany dia ateza tsy hikoro. Ao ny rivotra mahery ary koa ny ranon'orana, toy ny loza raha jerena, toy ny atambo atahorana, ganjo fitsapana ihany izay tsy maintsy misy loatra, nefa koa voavinavina sy voalahatra ao mpamboatra. Raha natsangana ny trano, tsy natao ho vetivety, nikirizana ho mafy, nanamparana ny mety, ka ny fototra natao sy ny vato nandrafetana dia asa sy firafiny saina ny voadina faharetana. Nefa kosa raha tamin'izay herim-pitsapahana, Andriamanitra arovy tehirizo ahatana, tsy azo antoka ny vato na tohiny na firafiny, raha tsy ao ny herinao hitahiry ny hamafiny. Ary dia angatahana eto izany fanambinanao, ampitoery mba hambomba izato tokantrano vao, ka ireo nanangana azy ampahirato ahatsiaro, fa ianao no rain-ta mitahiry sady miaro. Andriamanitra, henoy izao fivavaka izao, na oviana ho toany ny sitraka ao.